يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فندت إنما نتن أرابا وانتكريتا panaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny TVM amin'izao maraina ny Zoma izao. Raha lasana bavy anatin'ny finna Islam. Tsy mitsahatra antsika miderany Allah ary mandefa tsodransy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviany, ireo mpanarady azy ary antsika rehetra izay nanaraka ny sorodalany mandra-pahatongavana izany andro fitsarana izany. Amin'ny androany ity dia akaloha hevitra anankiray izay misana na mahakasika atsika olombelona rehetra na ny mpino Islam na tsy mpino Islamo dia samy tokony tandrina manoloana an'ity lohahevitra anankiray ity. Lohahevitra dia na ny fandarina dia nampitondrantsika lohahevitra hoe ireo zavatra dimy izay miantso na ihany koa hijanona ny devoly shaitoany eo amin'ny tsika zanak'olombelona. Zany hoe misy zavatra anankidimy izay ataontsika dia mandritra n'ireo fotoana anankidimy ireo ny shaitoany na ny devoly dia tsy miala akaikintsika fa miaraka eny ihany ka mila mitandrina antsika mandritra n'izany fotoana anankidimy izany. Voalohany amin'izany ny fiarahan'ny vehivavy sy ny lehilahy any amin'ny takotakona. Izany hoe raha ohatra ka misy vehivavy sy lehilahy niaraka amin'ny toerana mangingina any amin'ny toerana takotakona, ny voalazantsika eto dia lehilahy miaraka amin'ny vehivavy tsy vadiny no sady tsy anabaviny, izany hoe tsy fady azy. Amin'izay fotoana izay afaka mifanambady tsara izy ireo. Ka raha niaraka any amin'ny takotakona, any amin'ny toerana mangingina dia ny fahatelon'izy ireo devoly araka ny voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Teny izy amin'ny hadisy manao hoe ma khala rajulun bimra'atin illa wa thalisuhuma ash-shaytan. Tsy mijanona ozy izy na mipetraka amin'ny toerana anankiray ny lehilahy sy ny vehivavy anankiray raha tsy hoe miaraka fahatelon'izy ireo ny devoly. Ny tanjon'ny devoly amin'izany fotoana izany dia ny ahatonga izany lehilahy sy vehivavy zany ho tafalatsaka ao anatin'ny fakapanahy, hanao an'izany fijangajangana izany izay fahotana lehibe norarahan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ho an'ny zanak'olombelona eto ambony tany. Ka amin'ny fotoana io mila mitandrina. Raha ohatra ka sendra tafiaraka amina vehivavy ny lehilahy anankiray dia tsy tokony andeha any amin'ny toerana takotakona raha mbola tsy vita fomba na ihany koa mbola tsy mpivady ara-dalàna izy ireo na vehivavy raha ohatra ka hoe tsy avanao akaiky amin'izay fotoana izay. Izay ny teboka voalohany. Ny teboka faharoa kosa dia amin'ny fotoana ny olona anankiray mitazona fitaovam-piadiana eny amin'ny tanany. Izany hoe io fitaovam-piadiana io mety ho basy na ihany koa fitaovana mety mandratra ny olona anankiray toy ny antsy na ihany koa zava-maranitra eny amin'ny tanany. Amin'izay fotoana izay dia mila mitandrina raha ohatra ka mitazona an'izay zavatra izay fa tsy fantatrao ny accident mandalo amin'izay fotoana izay, satria voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa amin'io fotoana io ny shaitoany manakaiky an'izay ny olona mitazona an'izany fitaovam-piadiana izany ary mandrebireby azy ka ahavitany mamono na ihany koa mandratra ny namany amin'izay fotoana izay. Teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u ahadukum as-silah ala akhihi fa inna ash-shaytana yanzighu fi yadihi fayaqtulu akhahu. Aoka ozy izy ny tsirairay aminareo tsy anambana fitaovam-piadiana na antsy maranitra na ihany koa zavatra mety mandratra ny namany amin'izay fotoana izay ozy izy, satria ny devoly manakaiky ny olona iny ka manosika azy hamono ny rahalany. Izany hoe rehefa manana an'izany fitaovam-piadiana zany dia mila mitandrina
ary aza misangisangy mihitsy amin'izay fotoana zay fa tsy fantatra ny zavatra miseho ka fanenenana no eo aminao amin'izay fotoana zay ka mila mitandrina ary mpaminany sallallahu alayhi wa sallam efa nampitandrina an'izany raha teo ho antsika mpino islamo indrindra amin'ny fotoana fahatelo dia izay hoe mahatonga ny devoly eo akaikintsika lalandava dia eo amin'ny fotoana izay anaovan'ny mpivady ny firaisana aranofo mety ho gagatsika mety anontany tena hoe fa maninona amin'izany fotoana zany tsy maintsy manakaiky antsika ny devoly valiny dia mazava ho azy ny devoly efa ny fanta ny anina tamin'ny tompo Allah fa ny taranaky Adama izay nahavoazana an'izany ozona izany dia tsy maintsy ho vereziny ary ahazozona mitovy aminy ka samy irotsaka na iafara any amin'izany afobe zany ka niza ny olona ety ambony tany rehefa fotoana iarany amin'ny vadiny amin'ny alina iny ampandrina dia tsy miala lavitra atsika ny devoly amin'izay fotoana zay mba hahatonga ilay zaza ho azontsika amin'iny fotoana anaovana firaisana aranofo iny ho voarebirebiny zany shaitan zany izany indrindra mahatonga ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nampianatra antsika doa manokana zany hoe tonom-bavaka mba ataony mpino islam rehefa eo ampanaovana an'izany firaisana aranofo zany ka ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ho anizaniza zay iroso amin'izany dia anao doa izy manao hoe Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitani ma razaqtana tompo Allah alaviro aminay amin'ity fotoana ty ny devoly ary alaviro amin'izay mety ho azonay zany hoe anjara zanaka mety ho azonay eto alaviro amin'izany ihany koa ny devoly midika zany matona mpianatra antsika mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'izany doa izany dia midika zany fa miaraka amintsika eo amin'izay fotoana zay ny devoly ary miezaka izy handrebireben-tsika na mezaka ihany koa izy mba ahazo karazana hoe fotoana kely mba ahafany mandrebireby ny taranaka zay azontsika mandritra an'izany firaisana ataontsika amin'ny vadintsika izany teboka fahaefatra dia amin'ny fotoana ny olona anankiray ao anatin'ny fahatezerana tadio tsara raha lasa navavy anatin'ny finoana islam fa ny fahatezerana dia zavatra mety mandalo amin'ny zanak'olombelona anankiray ary mety ho isan'andro izany mety ho isan-kerinandro izany na mety matetika mihitsy mety tonga amintsika izany karazana fahatezerana izany ka tadidio eo amin'ny fahatezerana matetika ny olona anankiray mahavita manao zavatra zay tsy vitany amin'ny andavanandro mahavita manompanompa ny olona mahavita miteny zavatra izay fanalambaraka ao an'olona ary tsy vitan'izay ihany fa mety manao fihetsika mahavokasytanana olona mikapoka olona mahafato ny olona mihitsy na mamono olona izy amin'izay fotoana mahatezitra azo zay ka zany nahatonga ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam miteny amin'ny hadisy manao hoe innal ghadaba min ash-shaytan ny fahatezerana ozy izy dia avy amin'ny devoly fa idha ghadiba ahadukum falyatawadda ka aoka ozy izy ny tsirairay aminareo rehefa izy tezitra dia aoka izy handeha anao an'izany odo na ny fidiovana masina izany satria tadidio tsara fa ny shaitan ozy izy dia namboarina tamin'izany afo ary ny rano mamono an'izany afo zany ka rehefa tezitra ianao dia manova odo fa zay ny fanafodin'izany fahatezerana izany mamono le devoly izay mitehiditra ao aminao amin'ny fotoanan'izany fahatezerana izany ary tsy vitan'izany raha sendra mitsankana ianao dia mipetraha ary raha ohatra ka mipetraka anao dia manova an'izany fihetsika izay ataonao zany mba hahafanao manala tsikelikely an'izany fahatezerana zany eo anatrehan'ny fiainantsika andavanandro ny teboka fahadimy raha lasa navavy anatin'ny finoana islam dia rehefa tsika eo am-pisakafoanana ny tiantsika tenenina eo am-pisakafoana zany dia na amin'ny maraina izany na amin'ny sakafo atoandro izany na amin'ny sakafo hariva izany eny na dia eny antsefatsefam-potoana eny aza rehefa misakafo anao dia miaraka sy eo akaikinao hatrany izany devoly zany raha sanatrika tsy manonona ny anarany Allah na miteny bismillah ianao
mialohan zany sakafo izany. Paminah sallallahu alayhi wa sallam dia miteny amin'ny hadisy manao hoe udhkuru llaha ala ta'am fa inna ahadakum idha taraka dhikra llahi ala ta'amihi akala ma'ahu ash-shaytan. Manonona ozy izy ny anaran'ny Allah, mitenena hoe bismillah eo amin'ny fiandohany zany sakafonao zany. Satria teneny raha misy ray aminareo nanadino ny teny bismillah na tsy tafitena zany bismillah zany rehefa izy sakafo dia miaraka mihinana aminy izany devoly izany. Zany mahatonga rehefa tsika mihinana ka mihinana tsy mety mahatsara voky satria tsy niteny bismillah, tsy nanonona ny anaran'ny Allah subhanahu wa ta'ala ianao, dia lasa miaraka mihinana aminao eo ny hanika, lasa mizara anankiroa ny sakafo amin'izay fotoana zay, ny ampahany lasany aminao ary ny ampahany delan'ny shaytan. Tsy misy baraka intsony ao anatin'izany sakafo izay hoaninao izany, ka azadiny ny miteny bismillah rehefa hihinanao, na hisotro rano anao, na hihinana goûter anao, na hihinana amin'ny atoandro, na hihinana amin'ny hariva. Tsy vitan'izany ihany koa fa dio ihany koa ny misakafo amin'ny tanana havia, satria tenen'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadisy manao hoe la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimal. Aza mihinana amin'ny tanana havia ianareo satria ny devoly dia mihinana amin'ny tanana havia. Ny dika izany manao bismillah ianao, mihinana amin'ny tanany havananao ary mihinana amin'ny tandrify ianao. Zay ihany koa fomba fampianarany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zay hitantsika tamin'ireo hadisy. Amarantsika azy raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam mahakasika an'izany sakafo zany, dia raha ohatra ka misy potina sakafo na ampy-tsakafo ao aminao dia aza vela tsy misarona izany, satria raha avelanao tsy misarona izany dia tonga ihany koa devoly na ao an-dakozia na eny ambony latabatra mihinana an'izany sakafo tsy misarona izany. Zany dia efa voalazany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadisy fa hoe aza vela tsy misarona ny sakafo, fa ny ampy-tsakafonareo dia tonga ny shaytan mihinana azy amin'izay fotoana zay. Ireo teboka dimy ireo raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam, ezahantsika mba manalavitra na ihany koa mangataka fiarovana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala raha sendra iray amin'izy ireo isika eo amin'ny fiainantsika. Ary matetika mety iseho zany tahaka ny fisakafoanana zany, tsy maintsy miseho isanandro zany. Ho an'ny mpivady ihany koa matetika izy ireo manao an'izany firaisana izany. Ho an'ny namana ihany koa mety mitazona zavatra maranitra na fitaovam-piadiana tokony hitandrina izany. Ny atezerana ihany koa aoka ho tazominao na manao a'udhu billahi minash shaitan rajim anao, na mandeha mandro anao, na mandeha manao wudu raha sendra tratra an'izany. Ireo teboka dimy ireo dia aoka samy hitandrina antsika mba tsy ho tratra an'izany shaitan izany. Zany ihany koa raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam no noentintsika namarina ny fandarina tamin'ity andro zoma ity. Ny tenako dia misaotra anao nanaraka an'izany hatrany am-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako kosa dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny zoma erinan'io toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر.